hafatra eo tongotrao. Faly miarabantsika tsirairay avin-drehetra tsy tia fandraisana ny lesona ho an'le lehibe ity amin'ity alatsinainy ity. Manao fahasavan'ny tompo aminao ihany koa ary mirary ny soa indrindra ho anao mba hitombo fahalalana, hitombo finoana ary hitombo faharetana amin'ny fanarahana ny tompo. Alohan-derantsika ny amin'ny lesona ny dia vavakisika. Ianay tsara andezindanitro, mpifaliana ihany roa no mbola andraisanay hanao ankehitriny. Tompo mamelana elokay amin-drafo aminay fa tsy mendrika anao akory izahay, sy raha sitrako tompo dia diovy izahay ho afa-keloka, sasao afampahotana ka irina indrindra ianao hitoetra eo anilanay, hanazava ny teninao indrindra ireo fiainana ara-pana rehetra. Tonona sy angatana aminaran'i Jesosy. Amen. Lohatenin'ny lesonantsika androany dia manao hoe ity tokoa no ilay mpaminany. Asaiko ianao hamaky ny Jaona 4:9, 5:12 ka hatrany amin'ny 9:30. Ao anatin'izany no isotomantsika zava-dehibe amin'ity anio ity. Nanantena Mesia eto an-tany izay hanafaka azy ireo amin'ny fampahorian'ny fanjakana Romanina manko ny mponiny Jodia. Ireto roa ireto no mampanano sarotra indrindra nandritra ny ady, ny famahana ny vahoaka ary ny fikarakarana ny marary sy ny maty. Nasehon'i Jesosy tamin'ireo fahagagana nataony fa hainy atao reo roa reo, kanefa tsy izany no nahatongavany ary tsy izany no tanjon'ny fahagagana nataony. Ny namahanana an'ireo olona 5,000 dia nahafahan'i Jesosy naneho kosa fa izy ny mofinaina ary Andriamanitra mihitsy no nidina avy any an-danitra. Izao izy ny mofinaina ary izay manantona tsy mba honoana. Io no voalohany amin'ireo hoe izaho no misa 7 amin'ny filazantsarany Jaona. Izy ilay manao hoe izaho mofinaina, izao ny fahazavan'ny tontolo izao, izao izy ny varavarana, izao izy no mpiandry tsara, izao izy ny fananganana maty sy ny fiainana, izao izy no larana sy famarinana ary fiainana, izao izy no tena voaloboka. Samy manondro famarinana lehibe momban'i Jesosy ny tsirairay avy amin'ireo. Mampatsiaro izay voalaza ao amin'ny Exodus 3:7 koa ny hoe izaho no, izay nanehoan'Andriamanitra ny tenany tamin'i Mosesy, ilay hoe izaho ilay izy lehibe hozy izy. Tsy takatry ny vahoaka nefa izany zavatra lazain'i Jesosy zany. Tsy afa-po izy ka velom-panontaniana nanao hoe raha afaka nanao asa betsaka mahagaga tahaka an'izay fa natrehy maso Jesosy nahoana hozy izy no tsy ho afaka hanome fahasalamana, hanome hery sy harena ho an'ny olona rehetra, hanafaka azy amin'ny mpampahory azy ka hanandratra azy amin'ny fahefaina sy ny voninahitra. Kristy milaza fa izy ilay nirahan'Andriamanitra nefa mandany ho mpanjakan'i Israely, dia zava-miafina tsy hainy takarana izany. Diso ny fandraisana an'io fandavana io, betsaka no ny hevitra fa tsy manamafy ny fitakiana satria izy tena ny aza misalasala avy amin'Andriamanitra ny asa nandrana azy. Tamin'izany no nanokafany fony ho amin'ny tsy finoana ka nampitsimika tao amin'ny vo izay efa nafafin'ny Satana, dia ny fandraisana diso ny teny sy ny fihemorana. Tombotsoa ara-nofo no nokatsahiny fa tsy fahamarinana maharitra hatramin'ny fiainana mandrakizay. Fandrika, tena fandrika mety azo antsika rehetra ihany koa zany raha tsy mitandrina isika, dia izany no mahatonga antsika mila mamakafaka ary mangataka indrindrandrindra amin'ny fanahy masin'Andriamanitra mba hanazava izany araka ny finoantsika mba hitombo amin'ny fanaran'Andriamanitra izany. Amen. Ray masina tsara indrindra mbola misaotra anao izahay ny amin'izany teninao izany. Misaotra ray eo satria manambara ny fahamarinanao tokoa ianao Tompo, mangataka aminao izahay dia mba hitoeranao aminay, aoka ianao hiasa ao am-ponay sy ny sainay, ka ny fahamarinana avy aminao dia hifafy ary hitondra voka-tsoa amin'ny fiainanay. Anaran'i Jesosy. Amen.
mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro.